Gouvernementa samiatrikady anatanteraka amin'ny vinan'ny filoham-pirenena. Gouvernementa iady amin'ny fahantrana arana-tsarany sosialim-bahoaka. Io no anisan'ny fanamby napetraky ny praiminisitra vaovao Mahafaly Solonandrasana Olivier ary nisongadina tao anatin'ny kabary nandritra ny lanonana teny amin'ny Lapamahazo arivo. Tsy maintsy atao vaindohan-draharaha ary tokony ho hita taratra amin'ny fomba faran'izay aingana ny fikarakarana ny sosialim-bahoaka. Tokony ho hita taratra amin'ny asan'ny gouvernementa tsirairay fa miova ny fari-piainan'ny vahoaka. Ho ataontsika ihany koa miady ho amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ary eto atoko plasitiko vary raha vao vita zao famindram-pahefana zao dia iaona amin'ireo filohan-dahy hanome toromarika mba hametrahana paikady mahomby sy maharitra mba hiadina amin'ny fomba faran'izay aingana niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra eny ambanivohitra mba hahafahany ireo vahoaka malagasy maro anisa mamoka. Misy ihany koa niady amin'ny kolikoly. Ho atao ihany koa niady amin'ny fanaovana tantely afa-drafotra ny renim-pirenena. Ny gouvernementa izay ho tariko dia gouvernementa manana tanjona iraisana. Tsy ny gouvernementa izay hiasa ho azy, tsy gouvernementa hitady fahombiazana ho azy, fa gouvernementa hiasa ho an'ny vahoaka mba hipaka any amin'ny vahoaka izany fahombiazana zany. Asa miantefa amin'ny vahoaka hoy ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier nitakina amin'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementany. Ny antso ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena hiara-iasa ny praiminisitra eny fa na tsy mitovy firaiky-hevitra aza entina hampandrosoana ny firenena. Ny praiminisitra teo aloha General Ravelonarivo Jean dia nitsodrano ny praiminisitra vaovao ahefa amin'ny adidy sy andraikitra tsiraraisiny. Tsy mora ny adidy izay atoroanao eto fa matanjatanjaka ihany. Kanefa kosa rehefa misy ny finiavana sy ny fitiavana ny tanindrazana dia azo amboarina tanteraka izany zavatra izany. Ny tsodrano koa dia atolotra anao aleo lasa tanteraka amin'ny fitantanana an'ity gouvernementa ity sy primature ity mba hahafahanao ampiasa n'izay traikefa nananao zay ho an'ny tanindrazantsika mba hirodorobo tanteraka le ny fampandrosoana ary ho tanteraka koa ny vina nokasain'ny filoham-pirenena Erajoana Ramatianina dia Madagasikara mandroso sy miroborobo ao anatin'ny faritra roa-ambinipolo. Mino aho fa hitondra ay vaovao ho an'ity firenena ity ianao miaraka amin'ny gouvernementa izay hotarihinao ka nanaovanao ny adidy rehetra ary mbola hanaovanao ny adidy izay ansoroanao eto amin'ny primature. Tanteraka tao anatin'ny firalahiana androany teny amin'ny Lapamahazo arivo ny famindram-pahefana teo amin'ny praiminisitra vaovao Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ny praiminisitra teo aloha General Ravelonarivo Jean. Famindram-pahefana izay natrehan'ny olom-boafidy tokony andraiky mpanjakana sivily sy miaramila ary ho vondrona iraisam-pirenena.